Tratry ny taona daholo miarabantsika rehetra tratry ny ty taona 420 ty indray. De ny fiadanan'ny Kristy ania anapaka be deaibe amintsika eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny andavanandrontsika mandritra ny ty taona vaovao ty. Amen. Raha misy koa hoe firaretso de ny tombotsika be deaibe amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny androsotsika lalina amin'izany fanjakany lanitra zany, ny tombotsika amin'ny fahalalana ny Kristy, ny tombotsika ao amin'ny fitiavany, ny tombotsika ao amin'ny ara-panahy, mba ahavokarantsika be deaibe ho an'izany fanjakana zany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Tsy haiko fa za zany mahatsikaritra zavatra sahala am'izao hoe rehefa vaovao sahala am'izao ny taona de faly ny olona faly ny olona amin'ny ankapobeny de faly ny olona. Na inona zavatra nylalovana tamin'ny taona lasa, na inona mety ho fahoriana nylalovana, na iza lasa, na iza nandao atsika, de fifaliana foana ny mandray taona vaovao satria mahazo tombonandro. Fa tsy haiko reto fa ty sarika ansaitsika zany. Fa ny eto anie vita ihany falitsika rehefa mahazo 2 volana, mahazo 2 taona, mahazo 5 taona, mahazo 50 taona, atao hoe hatramin'ny 80 taona atsika na hoe 100 taona atsika. Mahafaly atsika zany. Kanefa mba fatatsika moa fa tena mandrakizay tsy manam-pahatamperana anie ny tian'Andriamanitra omena atsika. Asa manahoana ny fifaliana manoloana an'izany? Fa 2 andro sy 2 andro sy 2 volana sy 2 taona sy 5 taona ara mahafaly atsika ohatra ny renin'ireny. Kanefa tsy izany ihany. Fa le Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po, le Andriamanitra ny mandrakizay de te hanome atsika le fiainana mandrakizay. Ka andao reto andao tena ho atao vaindohan-draharaha amin'ity taona vaovao ty le fanjakany lanitra no imasoantsika mba tena hidirantsika an'izany mandrakizay zany, mba tena handraisantsika an'izany tena fiainana tsy manam-pahatamperana zany, fa ny eto anie vita ihany, ny eto vita ihany. Fatatsika tsara fa mandalo anie ny eto fa misy an'le mihoatra lavitra, mihoatra lavitra. Raha misy zavatra ivavahako amintsika, tena angatahako amin'ny tompo ianao manaraka n'ity video ty io, de tena raha ohatra ka mbola tsy niona tamin'izany Jesosy zany ianao, raha mbola tsy tena voakasika izany tanam-pitiavan'Andriamanitra zany ianao, de zany no ivavahako anao indrindra amin'ity taona vaovao ty. Ny tena hifanenanao amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany, ny tena hikasihan'ny tanam-pitiavan'Andriamanitra anao, ka tena hidiranao amin'izany fanjakany lanitra zany, tena handraisanao an'izany hoe tena fiainana mandrakizay zany. Fa ny eto ary reto vita ihany fa le mandrakizay, le ampitso, le aoriana amin'ny fahafatesana, mihoatra lavitra anie, mihoatra lavitra anie, ary tsy ianao ihany no faly raha tafiditra amin'izany fa reo anjely maro be analikisa manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra de hiara-paly amintsika rehetrarehetra ny fidiranao an'izany fanjakany lanitra zany. Ka andao reto andao amin'ity taona vaovao ty ho ataontsika vaindohan-draharaha ny hidirantsika an'izany fanjakany lanitra zany, ny andraisantsika an'izany fitiavan'Andriamanitra zany, ny ambabony Kristy atsika an'izany hoe asa nataony teo amin'ny hazo fijaliana zany. Ka tena haresy lahatra atsika hoe tena fitiavan'Andriamanitra ny amonjeny atsika, nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana atsika, tsy hananantsika anjara amin'ny fahafatesana fa andovatsika fiainana mandrakizay. Amen.